Aiza ny mpianakavy ô? Isakafo re! Sakafo banahy! Anio, iarahantsika amin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miaratsatovo. Anapaka ampontsika mandrakariva ny hery avana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Ivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tomponay io, te handray ny feonao indray izahay ankehitriny, satria fantatray fa ny tenao Andriamanitra irery ihany no any naharina izao tontolo izao. Ny tenao Jesosy Kristy no afaka mampitony ny safotofotony tafidrivitry ny fiainanay izay mitady letika ankehitriny. Mila anao hiteny sy hampaheranay izahay Tompo, mba tsy hahatonga anay ho kivy. Sokafanay ny fonay, ho tanlonaka haniriny ny tenao, ary koa mangataka izay fanay masina, azomy ny fifatoanay mba tsy ho voarebireby izahay eo am-piainona ny tenao ankehitriny. Arovy Tompo ny fitaovana rehetra izay andefasana izao feo izao. Ianao ny asany amin'ny antenne, ny asany amin'ny émetteur, any amin'ny faritra sy ny satokantrano rehetra mba ho tafita marina tokoa ny tenao, tsisy bruit hanelingelina Tompo, ary ho azominao koa ny herinaratra mba tsy ho tapaka. Jesosy, ity mpanomponao, ampiasao ny vavako ho fantsona madio izarany teninao amin'ireo vahoakanao mangetaeta ny andrianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay andeha iarahantsika rehetra mandray ankehitriny ry havana hifampizarantsika amin'izao alina izao, dia araka izay voarakitra ao amin'ny Isaia 30, ny 9:20 hatramin'ny 9:20. Isaia 30, 9:20 hatramin'ny 2:20, vakina mianaran Jesosy. Koa Jehova dia mbola hiandry mandra-piandry ny mpamindra fo aminareo, ary mbola hitoetra amin'ny avo izy mandra-piatra ny anareo. Fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova, sambatra izay rehetra miandry azy. Fa ianao ry firenena mitoetra ho ziona any Jerosalema, dia tsy hitomany intsony, fa hamindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Eny, raha voareny izany dia hamaly anao izy, ary omeny Tompo mofo fahoriana sy rano fahalelovana ianao, ary tsy hery intsony ny mpampianatra anao, ny masonao ahita ny mpampianatra anao, fa na mivilo amin'ny ankavanana ianao, na mivilo amin'ny ankaviny, ny sofinao dia andre teny eo ivoanao manao hoe hitino lalana ka andiana. Ary holotoinao ny takela-bola fotsy voapetaka amin'ny sampinao voasikotra sy ny takela-bola mena voapetaka amin'ny sampinao ahidina, ka arinao tahaka ny lamba maloto izany, miala amiko no teny ataonao aminy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Iarahantsika malala ry havana, mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny ny firenena manoloana ny fisian'ny valina retina izay niarahantsika rehetra ny aina. Fa na dia eo azy izay mety fikarohana sy lalana maro izay heverin'ireo manam-pahaizana manerana an'izao tontolo izao, ialana ao anatin'izany. Dia fantatsika fa toa voamaika azy, mitombo sy mahazo vahana trany ny olona izay voany izany valina retina izany, ary toa tsy mahita vahaolana na ireo manam-pahaizana any amin'ny firenena matanjaka sy lehibe azy. Satria na ny firenena lehibe, na ny firenena izay heverina sahirana tahaka antsika azy, dia samy sahirana avokoa. Ny zava-misy moa an'ny faritra tsy Afrika, rehefa sendra olana ara-politika, na olana ara-tsosialy, na olana ara-pivavahana, dia matetika miazakazaka ny Eropa na makany Amerika, mitady vahaolana, mitady fanampiana.
tsy misy am'izany koriavana. Ny zavatra nitranga tamin'ny firenen'ny Israely. Raha teto amin'ity Isaia 7 tokoa, tamin'ny fotoana izay nanjakan'ny Ezekia mpanjaka, dia namely ny fanjakan'ny Israely ny Asiria, ary dia nandrahona ihany koa izy hamely ny firenen'ny Joda. Teo anatrehan'izany orory sy tahotra nahazo ny firenen'ny Joda izany ry havana. Dia nisy tamin'ireo mpanolontsaina sasany teo amin'ny fanjakana izay akaiky ny mpanjaka, nanery ny mpanjaka hitady fiarovana tany Egipta, ary dia nandeha tany Egipta tokoa mba ifampidinika momba izany ny mpanjaka ny Israely. Hitantsika moa izany eo amin'ny 14 sy any am'mpanjaka 2 toko 12 ny 19 hatramin'ny 120. Manoloana izany indrindra no niantson'Andriamanitra ny mpanompony dia mpaminany Isaia zany, ampahafantatra amin'ny reto olom-boafidy izay efa nantsony sy nahafantany Egipta ireto, le firenena izay nanandevo azy, le firenena nampahory azy nandritra ny taona maro. Kanefa rehefa tojo ny ororo, ny tojo ny tahotra ny Asiria zareo, dia lasa indray te hiverina hitady fanampiana any amin'ilay firenena izay efa nofaisin'Andriamanitra, izay efa nanafan'Andriamanitra azy. Tsy mangin'Andriamanitra noho ny fitiavany ny zanak'Israely, ka nampiasa ny mpanompony izy dia ny mpaminany Isaia, ampahafantatra indray tamin'ny alalan'izany mpanompony izany anireto vahoaka izay nofidiny sy nantsony ireto, fa tsy ny firenena mantanjaka tahaka ny Egipta akory no any azo antoka maharo azy ireo sy any azony ianteherana hamonjy azy, fa ny fitodiana amin'Andriamanitra irery any. Ilay fiarovana azo antoka dia Jehova irery any. Ka izany indrindra no andeha hibanjinantsika amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao amin'ny loha hevitra hoe ny olona miandry ny tompo no mandray famonjena. Ny olona miandry ny tompo dia mandray famonjena. Ka ny olona miandry ny tompo, voalohany ambarany ten'Andriamanitra eto, afaka miaina ao anatin'ny fahasambarana. Eny fa na dia ao anatin'izany zavatra sarotra sy manahirana izany azy, ao anatin'izany tebiteby, ao anatin'izany olana, ao anatin'izany orooro izay tena mampivaraontsana ny maro zany, no anambaran'Andriamanitra ny hanomezany toky indray. Fa mila miandry an' Jehova, mila miandry an'Andriamanitra, mila miverina ao amin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto. Ary zany ny antsony raha mijery isika manomboka eo amin'ny 5:10 hatramin'ny 7:17 izay tsy ao anatin'ny pirikopantsika novakiana teo moa zany. Fa iantson'Andriamanitra an'ireto zanak'Israely reto hoe ny fitodiana ao amin'izy tompo irery ihany ny vahaolana azo antoka. Satria ireo firenena, ireo izay everiny ho vahaolana ankehitriny entiny hialana ao anatin'ny fanababon'ny Asiria izao, dia zava-poana ihany. Ozy izy indrindra mantsy ny ambarany eo amin'ny 5:11 sy 9:10 tapany faharoa amin'ity teny ambonany eto Madagasikara na maikiko azy hoe raha miverina amiko sady milamina ahery ianareo raha toyny sy matoky ahy kanefa tsy mety ianareo. Fa namaly ianareo hoe tsia, fa irohitra izahay, irohitra amin'ny taingin-tsoavaly izahay, koa hitaingin-tsoavaly tokoa ianareo, saingy hitsoaka andositra koa ianareo, aingam-pandeha ny kalesy hitangenanay, eny kanefa ireo mpanenjika anareo dia vao maika ho aingam-pandeha kokoa. Zany hoe na dia tena hoe hiezaka andositra ny hoady io aza, hiala ao anatin'ny olan'io aza reto zanak'Israely reto araka ny ambaran'ny soratra masina, arakaraka izay mety ho ialany hitadiavany vahaolana lavitra an'Andriamanitra, dia vao maika hidirany ao anaty olana ka hisedrany fasairanana lalina. Ho feno orooro, feno tahotra ny olona miala amin'Andriamanitra ry havana. Ny olona tsy mifikitra amin'Andriamanitra dia tsy afaka ny anam-piadanana na oviana. Fa vao maika azy ho feno tahotra sy orooro ny fiainany. Fa ny olona mahatoky an'Andriamanitra kosa
ka miandry ny famonjeny tompo dia ambarany amin'ny 1:20 zay nivakitsika teo hoe tena afaka ny aina ao anatin'ny fahasambarana eo amin'ny 1:20 tapany farany hoe sambatra zay rehetra miandry azy tompo, sambatra zay rehetra miandry azy satria Andriamanitra mihitsy no miadiny ireo mpanompony, satria Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana an'izany olana izany ka mamaly ny ady, mamaly ny fahavalo. Ary eto manamarina ilay ten'Andriamanitra Jehovah iadonareo fianarako isan-kiny. Ny zavatra mahafinaritra ry havana dia izao, manana ny fotoana izay hamonjena ny olona Andriamanitra, tsy ny fotoana antsika, tsy izay mamporotra antsika, tsy izay mahadodona antsika, fa Andriamanitra amin'ny Andriamanitra azy manana ny hevitra heverana antsika dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Izany ny ambaran'ny ten'Andriamanitra. Rehefa tsara mahafinaritra be anahy ny ambarany azy raha midika teny ambonina hoe na izany aza mbola miandry fotoana ny tompo. Any Andriamanitra akory tsy taitra, tsy maika kanefa tsy tara. Ary ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy fotoananao. Indraindray tokoa isika indrindra fa anatin'izao vanim-potoana izay heverintsika hoe fotoana fahamaikana izao, spida. Hoe ilay fitenin'ny président nifitsika amin'izay hoe tratran'ny ilay spida ny maika zao dia zao, zany ny olona. Satritsika ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fisedrana, ao anatin'ny fizantoetra, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fangiriforiana hoe zao dia zao mihitsy Andriamanitra, valio zao dia zao. Any ka rehefa tsy arak'izay mety andrasantsika, tsy arak'izay fotoanantsika, tsy arak'izay mampahita antsika ny zavatra izay ataon'Andriamanitra satria izy tompo dia araka ny ambarany hoe mizaha toetra anareo Andriamanitra lalàny, na miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ianareo na tsy. Ary Andriamanitra koa nampianatra antsika tokony hanafaraitana ianao mba ahazahoanareo izay lazain'tika teny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra amin'ny Hebreo 4:30. Saingy itsika matetika tsy manana an'izay faharetana izay. Fa dodona. Te hamaha olana maika, any ka mitady vahaolana akamehana. Jereo vangina mandraka ankehitriny aza ao anatin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny firenena e. Atao daholo ty vahaolana rehetra ty vaksiny inona dia mitady terena hiditra ao anatin'izany avokoa ny olona rehetra. Tsy ilay vahaolana akory ny ratsy. Fa ny zavatra anankiray izay ambarany ten'Andriamanitra eto ry havana, ninona heverina ho vahaolana androany miantso anao ny tompo. Tsy ireny akory mitondra famonjena. Fa na dia atao hoe isika mpanompon'Andriamanitra aza ange, betsaka mpanompon'Andriamanitra latsaka ao anatin'izay heverina fitadiavana vahaolana amin'ny zavatra hita maso, amin'ny zavatra mety tsy azo antoka. Tahaka an'izay ambara reto ihany hoe reto Israely reto mitady vahaolana any Egyptianina, mitady vahaolana any Egypta, ilay manandevo, ilay mampahory azy, izay efa nanafahan'Andriamanitra azy, any no heverina fa ho tanana afaka mamonjy azy. Fa mandraka ankehitriny na dia isika mpanompon'Andriamanitra aza ange. Eo anatrehan'ny zavatra mitranga sy eo anatrehan'ny olana, tsy amin'ny alalan'ilay varina retina tahaka izao ihany, fa ohatra eo anatin'ny fahasahiranana lasa mitady vahaolana any Egypta. Mety lasa mitrosy. Ny sasany ao anatin'ny aretina dia tsy manana faharetana, tsy mahari-pery, tsy mahay miandry an'Andriamanitra, tsy mahatoky an'Andriamanitra, lasa mitady vahaolana any Egypta, lasa makany amin'ny fampotsampo ny sasany. Betsaka anke izany ry havana. Ary eo ny ameran'Andriamanitra antsika indray androany. Manana ny fotoanany izy tompo amin'ny fotoana izay mapety, izay fantany fa ahasoa antsika. Ary eo ny ampahiraizana anao, miandrasa ny Jehovah, miandrasa ny tompo. Mbola miandry fotoana ny tompo sy ny ten'Andriamanitra zahoany miantra anareo. Azo antoka ry havana, tsy manary ny tompo. Sambatra ihany koa izay tena miandry azy satria ilay Andriamanitra tompontsika io iny Andriamanitra mpamindra fo io e. Zany no ambarany. Mahafinaritra be anahy ny ambarany azy ao anatin'ity dika teny ambonan'ity dia izy hoe mbola hirotsaka tsetra izy hamindra fo aminareo. Na dia olona mivilivily, olona mpaniasy, olona mafy antoka tahaka izany ary reto zanak'Israely reto izay novitsiany a. Izy tompo indray milaza hoe mbola hamindra fo izy. Hirotsaka antsetra izy. Izy Andriamanitra mihitsy no mirotsaka antsetra. Raha Andriamanitra miasa, iza no asakana ry havana. Avelao hiasa Andriamanitra, avelao hirotsaka antsetra eo amin'ny fiainanao izy. Homenao lalana ve izy, homenao setra ve izy, hiasany eo amin'ny fiainanao. Fa raha izy tompo no mirotsaka antsetra manoloana an'izay zavatra mitranga eto amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fiainan'ny tokantranonao, eo amin'ny fiainan'ny asanao, eo amin'ny fiainan'ny fitiavanao, eo amin'ny fianaranao.
ary avelantsika mirotsaka antsetra atao amin'ny fiainan'ny firenentsika tanteraka izy azo antoka-riavana fa raha io Andriamanitra io miasa lay Andriamanitra mahery aneho ny voninahitry ny tompo aneho ny heriny eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary zany no mahatonga antsika hoe sambatra satria mahatoky ny tompo ka tsy manana tebiteby tsy manana fanahiana tsy manan-tahotra na dia izao tontolo izao mety irona kitady vaholana seroa ny tena mpanompon'Andriamanitra marina riavana ninninona zavatra fampirorona fampitahorana izay mety mitranga ankehitriny tsy miontsana tsy mampetsy-bolo maso azy zany asa ianao aloha ankehitriny manoloana ny hoe misy indray mitranga indray mivalana retana fa betsaka ny riavana ny matahotra ny hofaty matahotra ny ororo ary dia izay mihitsy ny tanjo anday voly ampiororo anao ny tsao sy ny sisa rehetra koa mandeha fa izao riavako mirotsaka antsehatra ny tompo hirotsaka antsehatra Andriamanitra raha matoky azy ianao raha mifikitra aminy ianao raha miandry azy ianao fa indraindray akorotany devoly sika indraindray akorotany zao tontolo zao sika amin'ny feo samihafa dia lasa miazakazaka manketsy miazakazaka mankeroa mipapapapa eraky ny tapy tanety mitady vaholana fa raha eraky ianao raha izany riavako miandrasa ny tompo ny olona miandry ny tompo faharoa izay hitantsika eto dia izao hoe mandray valim-bavaka izy zareo vao amin'ny andininy 720 hatramin'ny 20 ndao vakiko amin'ity teny ambony eto Madagasikara ary ianao ry vahoaka ny Tsiona izay monina ao Jerosalema tsy hitomany intsony ianao fa hiantranao tokoa ny tompo raha vao mandray ny antsonao eny amaly anao izy raha vao mandray omeny tompo anao ny mofo sy ny rano amin'ny andro ampahoriana sy amoretana anao izy tokoa no mpampianatra anao ka tsy afina aminao intsony ary ny masonao mihitsy no ahita azy tsara eto riavana mandray valim-bavaka ina daholo karazana valim-bavaka izay ambaran'Andriamanitra omeny ho an'izay miandry azy voalohany ozy izy hoe tsy ory intsony ianao tsy tomany intsony ianao tsy ho ao anatin'ny fahoriana intsony inona moa mahatonga ny olona mitomany satria feno fahoriana ny fiainany feno alahelo ny fiainany betsaka ireo izay mety zavatra mampalahelo ary vokatra izay mety ho ranomaso zay vokatra izay dia mety be dia be nge ny olona marary fo miakatra tension iarahantsika malala zany satria lozana mitodika ao anatin'ilay olana lozana mitodika any anatin'ilay mety ady any ka tsy mijery an'Andriamanitra ilay tompony vaholana izy any dia mitady vaholana maketsy sy makiroa dia vao mainka voapokatsy voapokaroa maditra ny vady lasa mitady vaholana any amin'ny rafozana mitady vaholana ary amin'ny any mitantara tseroa voapoka indray dia lasa mindendra maketsy takizany koa ny hoe tratra ny olana tratra ny fahaserana lasa tafitra ao anaty mitady vaholana aiza mety isan'ny samboboly hitady an'ity tratra ny zanabolina midangana voapakary indray dia lasa indray mitady vaholana etsy feno ramaso feno fahoriana ny fiainana raha mbola tsy mitoky amin'Andriamanitra fa rehefa mifikitra ao amin'Andriamanitra ianao dia ambaran'ny ten'Andriamanitra tsy hitomany intsony ianao satria ny tompo mihitsy ny vaholana ao anao ary izy ilay tompony zavatra rehetra araka ny teny amin'ny Salama 4:20 Jehovah nge ny tany sy zay rehetra ao aminy zao rehetra zao sy ny ponina ao aminy izy Jesosy Kristy nge nefa miantsontsika mandrakariva makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretany izaho amy ianareo fitsaharany saingy zao ry havana to haitsika zany fa isika ve tena makao aminy isika ve tena mitodika ao aminy isika ve tena miantsampy ao aminy fa ny olona miandro ny tompo dia omen'Andriamanitra toky fa enon'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana izay hitarainany ao amin'Andriamanitra izy miantranao tokoa ny tompo raha vao mandray ny antsonao izy izy andragny le Salama 5:10 hoe antsoy ao amin'ny andro famahoriana dia amaly anao haitsika loatra le Jeremia 3:3 hoe antsoy dia valiako ianao ka misehoky zavatra lehibe sary-patarina izay tsy fantatrao fa mandraka ankehitriny hoy Jesosy dia mbola tsy nangataka na inona tampoka ianareo vitatsika mipapapapetseroa miantso anitsy miantsatra kotsy miantsandra be hoe vonjeo zahay ampio zahay ary indray vitatsika miantso mpanampon'Andriamanitra ho eto ambavaka izahay fa ianao ve tena mivavaka ianao ve tena miantso an'Andriamanitra Jesosy mampianatra antsika ny amin'ny Mateo 9:9 hoe fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midira ao amin'ny efitranao ary rehefa voarindrinao ny varavarana Andriamanitra izay mahitanao amin'ny mangingina dia amaly ianao
tadidio fa io andriamanitra io ry havana tena miaino ny mpanompony izay miantso azy marina izay mitaraina amin'ny marina izay tena hoe miantoraka amin'ny marina tokoa. Azo indrindra no ambarany ao amin'ny Exodosy 3 ny andininy 7 manao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta ary efa raiko ny fitaraina noho ny ataony mpampahory azy eny fantatro ny alahelo dia efa nidina azo akamonjy azy ho ny andininy 9 tapany ahy. Izany tena miaino tokoa ny tompo, tena mandray tokoa Andriamanitra. Araka ny teniny amin'ny Isaia 7:12 voalohany eny ny sofin'i Jehovah tsy raha darovana fa mandre. Saingy zao ny eloko-tsika ny hevitra mampisaraka antsika an'Andriamanitra. Fa hotantsika mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika ka tsy miaino izy. Tena miaino Andriamanitra araka ito teny eto amin'ity perikopantsika androany ity ry havana. Raha vao mandre ny antsonao ny tompo dia hiantranao tokoa izy. Mamaly anao izy raha vao mandre fa saingy zao izasianao ve tena miantso azy tokoa. Tena miantoraka aminy tokoa. Tena mitaraina aminy tokoa. Rahainy mety mivavaka ihany sika saingy tsy mahatoky azy. Tsy mino ny famonjeny. Tsy mino ny herin'Andriamanitra. Tahaka ny olona mametraka demondy alefa fahoany fotsiny. Fa mila mahatoky sika. Fa ny Andriamanitsika io dia miaino. Mamaly. Anisan'ny endrik'ilay valim-bavaka izay ambaran'Andriamanitra eto koa dia ny hoe tena mikarakara ny mpanompony mihitsy izy. Zay rehefa tsara angely andiny 12 hoe omeny tompo anao ny mofo sy ny rano amin'ny andro ampahoriana sy amretana anao. Ao anatin'ilay fotoana izay tena mahaporotra anao, ao anatin'ilay fahoriana, ao anatin'ilay ady izay atrehanao ankehitriny, ambaran'ny ten'Andriamanitra ny tompo mihitsy nge mamana anao anatin'izany. Ny tompo mihitsy nefa mihevitra anao mikarakara ny fiainanao anatin'izany. Ary eo manamarina ilay teny Jesosy Kristy eny amin'ny filazantsarany Matthieu 9 ny andininy 5:20 ndaovaka itsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Matthieu 9 andiny 5:20. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay sotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any antsopotra ireny ary indrainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izy aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro hiainana na dia kely monja azy. Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana nareo? Teny ho tsara ny voninkazo eny an-tsaha. Tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona amin'ny voninahiny azy tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Izay rehefa tsara ny ambaran'ny teny tompo eto. Tsy matahotra, tsy manana fanahiana, mahatoky ny tompo. Fa Andriamanitra mahay mikarakara. Ao anatin'ny fahoriana io izy ilay teny teo, homeny tompo anao no mofo sy ny rano. Handray izany fahasambarana ry havana. Ary ambarana hoe tsy afina aminao intsony izy. Masonao mihitsy ny ahitan'izany. Ahitan'izany heriny izany. Mahafinaritra ange izany ry havana. Toky ary ampaherezan'Andriamanitra anao koa izany ankehitriny e. Miandrasa ny tompo. Matoky ny heriny. Antsoa izy dia hamaly anao. Fa ao anatin'izany mila mivavaka amin'ny finoana isika ry havana. Ny farany horaisika ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity ny olona miandra ny tompo dia arovan'Andriamanitra. Arovan'Andriamanitra. Ny olona miandro ny tompo mandray ny fiarovan'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny 120 zany sy ny 20. Fa na andeha hiakavanana na hiakavia ianao dia horenao avy ao aoriana izao teny izao. Ity ny lalana karao. Zany ambaran'ny ten'Andriamanitra. Inona ny hevitra izany ry havana? Tsotra be. Manara-maso anao Andriamanitra. Miaraka aminao foana ny tompo amin'ny lalana rehetra izay andehananao.
ary te hitarika anao amin'ilay tena lalana izy ao anatin'izany, te hitarika anao amin'ilay tena fiainana izy ao anatin'izany. Tsy tiany tompo ny ahatonga anao hivilivily etsero, fa mandraikarivo isika ny diso lalana. Mandraikarivo isika no tratra ny torovoan'ny zao tontolo zao, fa ny tompo eto dia manambara amin'ny alalan'ny zao ten'Andriamanitra zao. Ny fiverenanao amin'Andriamanitra irery ihany no itsembinan'Andriamanitra atsika. Tena vonina mindra fo Andriamanitra. Andrasany mihitsy ny ametrahantsika aminy fanantenana ireo izay efa vonina ny anantona azy no ataony hoe sambatra arak'izay nambara tamintsika teo. Ary zavatra anankiray izay nambarako taminao teo, Andriamanitra te hitarika antsika ho amin'ilay lalana tsara dia ilay lalam-pamonjena. Ampatsahivony antsika mandrakarivo izany. Eto amin'izao ten'Andriamanitra zao, miandany aminao ny tompo, eo anilanao Jesosy, hitan'Andriamanitra zavatra izoranao amin'izao fotoan'izao ary manoro lalana izy hoe tia ny lalana. Raha miresaka lalana isika, Jesosy Kristy no efa niteny fa izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ninona hevitra lalana izay tadiavinao ivelan'i Jesosy Kristy dia ambarako aminao ry havako, fa fahadisoana izany. Ny zavatra rehetra izay ataon'ny olona hivelan'i Jesosy Kristy, ny lalana rehetra izay izoran'ny olona tsy misy Jesosy Kristy dia lalan-diso izany ry havako. Ary tsy mitondra anao amin'ilay tena famonjena izany, fa mitarika anao amin'ny fahaverezana izany. Anio ary nitariananao amin'izao ankehitriny izao. Jesosy rery ihany ny lalana. Ary atoron'Andriamanitra anao. Na hivily miakavianao na hivily miakavanana. Na ho aiza ianao, dia hoy sisa le iran'ny pasteur Zaki izay hoe na miolakolaka azy ianao. Ninona niodoka viana niodoka vanana. Rehefa Andriamanitra no lavinao, rehefa Andriamanitra no ahirika aho, dia sasapoana ianao. Anisan'ny raha mijery moa ny afatra izay raketiny ity Isaia 7 ity, sika misy zavatra anankitelo izay ambarany mpaminany ao anatin'izany. Voalohany dia tena tsy piany tsara, fa ny fandavana iaino ny lalan'ny tompo dia fototry ny fahatonganao tsy hanana fiadanana. Ny fandavana ny lalan'Andriamanitra, ny fandavanao tsy haino an' Jehovah, tsy haino ny teny tompo, dia mazava ho azy hoe fikomina amin'Andriamanitra izany. Fa ny fiainana sy ny fiainona ny ten'Andriamanitra irery ihany ny fiainany no fototry ny fiainam-pino kristiana. Ary izany ambarany raha miaino tsara amin'ny Jehovah-Andriamanitra ianao, dia ambarany amin'ny Deutéronome hoe ho feno fitahiana fiainanao. Raha mandatsy ianao n'Andriamanitra ianao dia ny ozina manjary lasa manjaka anka feno fahoriana. Anisan'ny afatra izay ambarany Isaia ihany koa moa ao anatin'ity Isaia 7 jerentsika dia izao hoe tena kian'ny tanteraka mihitsy ny fihavan'ny olona hanaraka fivavahana izay tsy misy an'Andriamanitra. Ary takiany Isaia ao anatin'izany, ambarany Isaia ao anatin'izany, fa rehefa mandahy an'Andriamanitra ny olona dia ho lavin'Andriamanitra. Ny olona izay miala amin'Andriamanitra dia miaina ao anaty fahoriana tahaka andreto Israely ireto. Fa ny olona mifikitra amin'Andriamanitra miaina ao anatin'ny fiadanana, miaina ao anatin'ny fahasambarana, na dia mandalo aty azy, na dia mandalo olana azy, satria azo antoka io Andriamanitra io izay miaraka amintsika, izay manara-maso antsika, izay momba antsika amin'ny fotoana rehetra. Ary eto ry havana ny anam-porofona fa tena nanapa-kevitra iaino an'Andriamanitra ny olona dia miala ao anatin'izay heverino fampotsampo rehetra, miala ao anatin'izay zavatra rehetra ianteherany sy fikirany mahatsiaro fahazava-poany ireny, tsinitsiny ireny. Izany ambarany eto amin'ny 2 efa nivakina tamintsika teo. Atsipinao taony zavatra marikoriko anao ary ataonao hoe miala amiko amin'ny teny hoe tiary. Miantso anao koa ny tompo hoe andao hiverinao aminy, hiandran'i Jehovah, fa ao amin'ny fiandrasanao ny tompo, ny fatokinao an'Andriamanitra no hanananao fahasambarana.
no atsapahanao fa mandray valimbavaka no ahafahanao mandray fiarovana azo antoka manoloana ny amin'izay zavatra rehetra maro mitranga ankehitriny. Iasa ao anatintsika n'izany tenin'Andriamanitra izany. Hahatonga antsika tena hatoky an'izy Tompo Andriamanitra irery ihany. Ilay te hitarika anao ho amin'ny lalana tsara dia ilay lalam-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy ivavaka isika ry havana. Misaotra Tompo noho ny amin'izany teninao Andriamanitra nomenao anay ankehitriny izany indray. Mideranao satria fantatray fa raha tsy ianao Andriamanitra dia very izahay. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao Tompo ka mbola nampatsahivanao indray anay tamin'ity ala ity. Fa kay izay mety hoheverinay ho lalana hitadiavanay famonjena, hitadiavanay vahaolana, vao mainka olana ho anay azy zany. Fa ao aminao irery ihany kay no lalam-pamonjena azo antoka. Tario izay Tompo hitoky aminao. Tario izay Andriamanitra hifikitra aminao, aza vela hanalavitra anao. Fa ataovy tena mifikitra aminao izay ka tsy erikerika intsony. Hitady famonjena etsiro. Fa ao aminao irery ihany Andriamanitra ny azonay antoka. Tsy mamitaka. Dia manoloana ny zava-misy na ny valana retiny io, na ny olam-piainana samihafa io, dia atoky anao Andriamanitra izahay. Tsy azakazaka ho an'i Egypte, tsy azakazaka amin'ny zavatra izay vao mainka mahatonga anay ho poritra ao anatin'izany e. Fitaovam-piadian'ilay fahavalo ihany ireny matetika. Fa ao aminao Jesosy irery ihany no azonay antoka hifikiranay, dia atoky anao izahay. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka ankehitriny, ary arovo Tompo ny olona mifikitra aminao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Tompo ny ampaherantsika hatrany havana, ahatonga antsika tsy erikirika fa atoky azy amin'ny androm-piainantsika manontolo. Ny laharam-pifandraisantsika moa ahafahana mifampivavaka sy mifampahery dia ny 034 97 769 32 na 033 28 562 77 na afaka manoratra amin'ny MP koa ianao amin'ny Facebook Edouard Ramiarin-Jatovo. Tompo anita ampaherantsika rehetra. Tainy Jesosy ry havako. Re nareo teo sakafom-panahy. Androany niarahanao tamin'ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Ramiarin-Jatovo.